Fangatahana hafakely no nataon'izy mivady reto satria desa manao fangatahana miaro asa fampiororona sy fanerena andovola amin'ny tapitrisany ary fandrahonana ho faty arahana fepetra. Fa sahina tsy roa matany ihany koa mandefa email amina tompon'andraikitra ambony sy amina orinasa ary banky eny fa hatramin'ny mpitandron'ny filaminana azy dia sainy nanaparan'ny fahantrany sy ny asa ratsiny avokoa. Email avy amin'ny manamirindra laingotina bar@yahoo.fr milaza hoe manomeza vola 10,000 tapitrisa iray milanja na 10,000 tapitrisa ariary ianareo. Andefaso SMS ny telefona 034 40 515 35 dia izahay no manome ny torolalana rehetra anateranareo ny vola. Sarao amin'ny gony miisa 10 ireo vola ireo fa toerana samihafa no anaterana azy. Raha mandany tsy hanome ny vola ianareo dia ho tafianay ny agensanareo amin'ny fotoana rehetra mety afara amin'ny famononam-piasa sy ny fianakaviana izany. Taorin'ny fitoriana maromaro voaray teto amin'ny brigade criminelle dia niroso avy hatrany tamin'ny fanangonam-baovao ny polisy misahana famotorana. Miaiky ny mpitandron'ny filaminana fa avoletany raharaha satria messagerie électronique no nanaovana ny fikarohana nampiasana ny teknika d'investigation criminelle. Eto zany dia hitatsika fa resaka messagerie électronique moa no resahana dia natao daholo ny fanangonam-baovao izay niaranay ny asa tamin'ireo tambazotra-pifandraisana rehetrarehetra dia nampiasa antsika zany ny eto aminay misy an'ilay hoe teknika d'investigation criminelle. Natao zany ny traçabilité an'io mail io dia nitadiavina ihany koa hoe avy aiza no niavian'ilay mail. Nijerentsika koa zany le hoe adresse international protocole na le hoe adresse IP ary nanampy antsika tao amin'ny koa zany le hoe localisation géographique an'le fitaovana nampiasain'le olona reo na hoe géolocalisation. Dia tamin'izay no nahafantarana fa any amin'ny faritry Fianaratsoany i Raveve moa zany le banky any amin'ny faritry Fianaratsoany izy no miafina tamin'ny larobia ariva. Ny fanadihadiana ny famotorana natao no nahalalana fa olona manana fahaiza-manao amin'ny fikirakirana ny tambazotra-pifandraisana ary mahafehy tsara ny solosaina ity lehilahy ity. Eo ampanaovana ny centre d'analyse criminelle eo anivon'ny brigade criminelle amin'izao fotoana izao satria tsy mitsahatra mivoatra ny tranga amin'ny fandokian-dalàna ka tsy maintsy manana fahaiza-manao sy traikefa ny mpanao famotorana.